Afaly miarabantsika rehetra amin'ny anara mahafinaritra ny tombo Jesosy nay amin'ity marainany asabotsy ity. Andriamanitra mifahasoavana ania anavaka anao, Andriamanitra mifahasoavana ania anandratra anao, ary Andriamanitra mifahasoavana ania anampy anao. Satria ao anatin'ny fahasoavana Andriamanitra dao zany zavatra tanisaiko anao zany. Ny fahasoavana Andriamanitra natao hoe grâce, natao hoe grâce dia fahasoavana zavatra anankiray tsy mendrika nefa dia tolorana. Raha ianao zany mieritreritra hitady zavatra anankiray miezaka dia tsisy maharatsy azy ary mampirisika anao hitady satria tsara ny miezaka. Fa hafa mihitsy ny zavatra anankiray azo tamin'ny alalan'ny ezaka nisy fahasoavana sy ny ezaka maina fotsiny amin'izao. Tsy resaka fahasoavana aminao akory androany fa iresaka aminao ny amin'ny hoe mamerina aminao ny zavatra rehetra. Mamerina aminao ny zavatra rehetra nefa alohan'izay dia tsara tsika isanao hivavaka angataka amin'ny fanamasina mba hietsika mahera ny anatiko sy ny anatinao any, mba hanozongozona n'ilay fatakarako nay ka tena naisona an'izay pombo sy mololo, fa ametraka kosa izay tena vary tsara fatra ao amin'ny fahalalanao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka ary tsika akopio masonao. Raha io maka sitraka anao sady satria fantatro fa hietsika mahery vaketo indray ny fanahy ny fahalalana izay hitondra fanandratana sy fanamboarana aminao, satria tsy fampiny fahalalana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia naniraka mpaminany ianao atao hoe osea maharingana zany tsy fampina fahalalana zany izy ny teninao. Noho izany ary ilay fanahy ny fahalalana izay tsy teo rehefa abosana ireny fotoana naharitra tamin'ny fiainan'ity olo ity antsoko présent mba hahatonga n'ilay fandringanana isolo famerenana aminao indray ao amin'ny fiainany. Tonoko amin'izao fotoana izao fa tanteraka aminao zany ary iseho aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary arak'izay teniko anao zay dia hoe tsara amintsika sy anao Andriamanitra. Voalohany ilaza aminao fa hoe mamerina aminao ny zavatra rehetra. Ity volana oktobra ity moa zany ho an'ny soteria soanao zay mpanaraka tsy tapaka amin'ny télé na tsy mpanaraka amin'ny soteria anao fa rehefa manaraka amin'ny télé anao na voasambany koa anao manaraka tonga dia ny anarany'ity volana ity raha tsy fantatrao dia volana oktobra izy amin'ny volana teny frantsay, fa amin'ny teny soteria izy dia hoe volana fitsanganana maty. Io zany hoe ahoana indray zany fitsanganana maty zany. Tsika manko rehefa mieritretra hoe fitsanganana maty le olona ombohitra zany, le olona mbola maty eo an-trano ho atsangana zany fa ho avy aminao rehefa tsy zay loatra le fitsanganana maty. Zay tsisy maharatsy azy fa mbola tsy zay io zao. Fa inao natao fitsanganana maty, ohatra maty ny varotra ao dia asiana fofonaina avy amin'ny tsito avy amin'Andriamanitra dia lasa mitsangana le fivarotanao. Maty ny fanambadiana, manomboka mangatsitsika mivady efa misarakevitra fa misara-pandriana, ao indray miray fandriana fa misaratsaina, ao indray miray saina fa tsy haiko tsony zavatra misaraka. Tiako tenenao dia ny hoe famerenana amin'ny laoniny. Ohatra ihany koa misy zavatra anankiray fa tsy mandeha tsony ny asanao ny ampiasana fa voaendrikendrika foana ianao ohatrany hoe tena fahafatesana sy fasana ny hitanao ny ampiasana, tsisy zavatra miaina mihitsy ohatrany karaha olona manay karaha mafara-volana sy fanenjena ny tena anaovana asa dia averina Andriamanitra aminao zany ataon'Andriamanitra averina aminao. Zao zavatra tiako tenenao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy io fananganana ny maty io ary ny Baiboly dia milaza ao bokin'ny Romanina toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo 8:11 dia misy izy hoe raha ny fanahy izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty, ahoana misy fanahy manangana ny maty zany ny nanany, satria ozy izy hoe raha le fanahy izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty ozy izy mitoetra ao anatinareo zany hoe tonga ao anatinao. Dia ozy izy hoe iny fanahy izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty iny ihany koa, zany hoe niditra tao pasina tao amin'ny Kristy zany dia nanangana ny Kristy dia lasa Kristy nandeha dia iny fanahy koa izy raha ny fanangana ny Kristy tamin'ny maty izy mitoetra ao anatinareo, zany hoe mitoetra ao anatsika isanao, mipetraka ato anatsika isanao, dia iny koa izy manangana zay rehetra mety maty eo fiainantsika isanao. Ka ozy ianao hoe tsara be zany pastera fa ahoana ny fomba mahazahoana zany fanahy zany, satria raha mitoetra le izy vao manangana antsika, fa raha tsy mitoetra ao anatsika izy dia tsy maintsy manangan-tentsika, tsy maintsy mikokolampy no anangana antsika, tsy maintsy mikalaloro no anangana antsika, tsy maintsy ny zavatra be dehibe no anangana antsika. Ary zao zavatra tiako tenenanao raha nitsangana tamin'ny alalan'ny skidy sy ny odigasy sy ny kokolampy sy ny kalaloro sy ny jiny sy zava-mandrano sy ny angabe ny fiainanao dia tsy maintsy ho ravy, tsy manozona anao fa ny marina ny lazaiko anao. Hitanao tsara ny fanahy avy amin'Andriamanitra dia mitondra anao handray an'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy ary mampanantenanao ny lanitra izy rahatrizay. Fa ny fanahy tsy avy amin'Andriamanitra tsy ampikontakte anao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy ary tsisy resaka lanitra fa tonga dia resaka hoe tsy mody ho vadinao aloha fa ampidintsika, tsisy resaka hoe fitaomananao an'i Jesosy, tsisy resaka hoe fampanantenananao ny lanitra, tsisy fa tonga dia famahana olana be fahatany be fotsiny zay spécialité satana, spécialité satana vao tonga dia tsy miresaka lanitra zany izy afeniny anao koa ny elo fa tonga dia le problème zavatra dehibe. Hitanao tsara raha vao nanomboka ny tamin'i Jesosy izy tao Matthieu toko 5 dia ozy izy miara iny
fantatro ny problème anao fa anoanana anao zao mifadiary fa mofo ty vaty ty ataontsika mofo ty fantatro ny problème anao anao zao tianjaka am'izao tontolo zao bao miankofy eto anatreko de mianko anao zao tontolo hitanao tsisy fotoana olona hoe manendantry zany mihitsy fa tonga de fa mahana le solution fotsiny zay nefatanao fa avy amin'ny devoly le fanahy tsisy resaka jesosy mihitsy ao anatin'le tena fahatongavanao am'le piskidy na inona na baiboly misokana de mba fampandraisana anao tompo sy mpamonjy tsy non tonga de iny problème anao asorotany asom-bola jady alatra mivona vao madilo alatra tsorotsy raraitsy mba hitonanao any amin'ny elo sy aneso anao misimisy kokoa ka mankataka aminao enoy amin'ny anaran'i jesosy za tsy menatra mihitsy fa ny skidy rehetra na inona mitondra tsara izy na mitondra ratsy de mitonanao any amin'ny afo be daholy raha misy olona tsy de tena faly am'izay filazana zay io ny numéro koa afaka tsonao tahiny tompo manokana de miresaka mazavitsika hoe ahoana marina zany tena zany fa za tena mbola afaka andesy latra anao fa ilainao jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy misy tsy mino zany fa kio boky miasan'ny apôstôly misy Paoly zany de nandeha tamina tanana anankiray ary rehefa nandeha tamina tanana anankiray Paoly sy lehilahy anankiray zay miaraka taminy de misy vehivavy anankiray izy niteny isan'andro rehefa nandany tamin'ny toerana ary Paoly hoe manarany re lehilahy reny fa ireny lehilahy reny nomitondranareo any amin'ny fahazavana zay zany niteny lehivavy de faly Paoly tamin'ny voalohany fa toy izany isan'andro izy nataony vehivavy isaky ny mandalo eo Paoly de namokasoreny Paoly hoe ity vehivavy ty tsy manampy antsika amin'ny tontolo filazantsara ity vehivavy ty ohatrany hoe olona manana fanahy zany izy nefany fa naso izy naso aloha atonoko izy de nanatona anazy Paoly de ozy izy Paoly aloha testena de fanato anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ozy izy mandidy anao ary satany miala ary miaraka tamin'i Jesosy ny fanato anatin'ny vehivavy ka tonga olotsotra raha vehivavy zany hoe olona tsisy fanahy tsony za fa tonga de olona ohatran'ny olotsotra za moa zao tsotsotra za olona misy fanahy azonao tsara tsy olotsotra fa olona misy fanahy fa fanahin'i Kristy le fanahin'i Kristy nananganan'i Kristy tamin'ny maty zay moa tonga fiainako raha hitanao tonga teto Tamatave raha hitanao tany Antananarivo nitsikovoka fa rehefa tonga amin'ny toerana anankiray zany tsy ny tomponao anao de mitsangana amin'ny maty ny fiainanao rehetra ary izao zavatra hitanao anao zao mbola fanombohan-javatra ataon'ny tompo ihany fa raha hitanao fiafarany mety tsy ilenao amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy resaka an'iny tsika de ozy izy tezitra ozy izy ny tompon'ity vehivavy ity zany hoe le mpivady zay tompon'ity vehivavy ity satria tamin'ny alalan'ny faminaniana zay ataon'ity vehivavy ity no nahazahoany izy mivady volabe zany hoe notezainy izy mivady tao an-trano zany ity vehivavy ity de be de be io na tonga mangataka afantany hoe ahoana ke ny amin'ny momba ny fandrarako ohatry tonga de tsisy resaka Jesosy tsisy resaka filazantsara tsisy resaka lanitra fa tonga de le problème anao tonga de asorotany asom-bola jady razambe tonga ty vao maraina mangataka fanampiana tonga de zay ny azy asena mitona kolamena asena mitona tokamena asena mitona zao karazana menamena rehetra asena mitona tena daholo de kikisana de atao zao de tonga de hosorona tany ravinao hosorona ranao koa hosorona zao de lasa tonga de mifaly problème azonao tsara ao izy le baiboly ny fisikidina izy izy na ny fankatovana izay nataony ity vehivavy ity no nahazahoany patron ny volabe azonao tsara zay tena mampanakarena tokoa ny sikidy fa jerevy tsara raha vao mifanena tamin'ny fanahin'i Kristy tonga de kofona fa maninona andro ohatra ka mampanakarena sikidy azonao tsara zay de nefa ny tsy tia ny fanahin'i Kristy le izy ny fanahin'i Kristy zany tsy tia fanahy mampanakarena non fa satana ny afahany mamitaka anao de tonga de le zavatra mamaky anao azadino le fiaonana atao amin'ny Matthieu 4 zay nilaza nanao hoe raha zanak'Andriamanitra anao izy de omeko anao zao tontolo zao miankofa fotsiny anatrehako amin'ny alalan'ny fitonana kolamena na amin'ny alalan'ny tsy fapako amin'ny alana zany ny fomba fiankofa no anatrehany satana tsisy fampanantenana ny lanitra ka manjara mivily le sujet tsika fa miresaka aminao an'ilay hoe fana mamerina amin'laonina ny zavatra rehetra fa zavatra manao no mila verina amin'laoniny zavatra manao na mila verina amin'laoniny voalohany aloha zavatra efa nisy nefa rava mila verina amin'laoniny zavatra simba zavatra raitra be nefa simba averina amin'laoniny olona niaraka nefa nisaraka averina amin'laoniny asa tsy fantaka jerevy tsara koa ohatra n'izao hoe Kristy zao nofoana ny tena nozy izy tamin'nakanendriky ny mpanompo izy efa Andriamanitra hatramin'izay tany an-danitra fa nofoanany zany mahandriamanitra zany nofoana ny tenany tsy hoe le tsy ray zany mahavelany tanàna sy vavonda hoe foanana ny tenany ohatran'ilay ny akouple de serment tsena fa foana ve fa tsy fa madio fa tsy zay holy satria tsara mofo le famoanana fa ara-panany nofoana ny tena zany hoe nasolony mahandriamanitra azy nasolony le puissance spirituelle nofoanany fanakanendriky ny mpanompo ka de nanendry tena izy ary nianatra tahaka ny rehetra izy nazahoany an'ilay fahefana indray azonao
mianatra izy ao na fomazona le fanahy Kristy dia mianatra izy nefa fa fanahiny ihany io dia mianatra izy dia rehefa tonga tao amin'le fanahy dia nanangana azy tamin'ny maty dia namerina azy amin'ny laoniny any amin'le mahandry manitra azy indray zay zao le izy nefa ianao misy nefa nanafoana ny tenanao a nefa tao anatiny ane le fanahy dia le fanahy indray namerina ny zavatra mifoanao rehetra. Halleloia, hitanao ny Andriamanitra. Za mahita fa be dia be aminao ny fanifoanana. Mety efa nisy mpangalatra itelona maty ny tranonao ianao mijery ahy io foana mihitsy tsisy hatramin'le bisikileta kely tavela foana ny tôbily efa nalaingy dia motera sy ny teo dia le motera koa mbola nalainy tamin'ny herinandro dia le bisikileta izy dia mbola nalainy ndray mifakomaly ina moa tiako tenanao foana. Karaha le fanahy Kristy iny miditra ao anatinao dia ny fanahy Kristy iny koa manangana zay rehetra mety maty taminao ny fotoana sy ny andro an'ny Jesosy iny fa ny asa atao kosa dia anangana izy. Dia nemanao tsika miteny ataovy anao ihany le famerenana amin'ny laoniny ny fotoana sy ny andro dia an'ny Jesosy iny fa rehefa tonga kosa le fanahy ny mission kosa dia za mampahafantanao fa tsy maintsy anangana izy. Hitanao ny Andriamanitra. Baiboly dia zavatra tsara zany nefa potika zany no mila verina amin'ny laoniny. Baiboly dia milaza amin'ny Genesis toko voalohany 5:10 ary hitan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra nataony. 5:12 ary hitan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra nataony. 5:20 ary hitan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra nataony. 5:120 verifeo baibolinao ary hitan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra nataony. 5:5:20 ary hitan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra nataony. 5:130 ary hitan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra nataony. Amin'ny Genesis toko voalohany tao misy an'izany rehetra zany. Noho izany zany tena tian'Andriamanitra ny démontrena voatany ambolohany fa ny zavatra nataoko rehetra dia tsara avokoa. Ary tsy vitan'izay fa ny zavatra tsara dia nakinin'Andriamanitra amin'ny olona. Ary iza le olona Adamaseva zao tontolo zao zay namboariko izy dia apetraka eo am-pelantananareo roa, tsy napetraka teo am-pelantanany anjely tsy napetraka teo am-pelantanany devoly ny zavatra tsara. Ka zay no mahatonga anaty tsy hafa tsy handeaka zavatra tsara ny amin'ny devoly satria tsy kireny nangalariny. Hitanao ny Andriamanitra napetraka teo am-pelantanan'olombelona anakory izy dia Adamaseva fa Adamaseva moa tsy nahiny tantana fa lozany neny ny feon'ny devoly indray ary teo am-pandrenesana ny feon'ny devoly Adamaseva dia nafindrany Adamaseva tamin'ny devoly ilay fahefana satria zay olona inonao teny zay olona ekenao teny no atao lehibe anao. Manitaka zao ny amoka ataovy ty hoy ma colonel zany hoe matoa ekenao teny iny dia efa namenao anazy koa ny fahefana afaka hifehanao. Ka Satana raha vao nanomboka teny hoany ohatra zao dia raha vao nanomboka nanekeny iny dia nomeny Adamaseva ny Satana ny fahafahana mifeny Adamaseva. Noho izany zany nanomboka teo dia nalainy Satana teny am-pelantanany Adamaseva ndray zao tontolo zao. Azonao tsara le zavatra lazain'Andriamanitra fa tsara be dia be teo dia Adamaseva zany tsy nanana inona intsony ao juste mipetraka fotsiny izy dia ty takataka lozana tsy azo zany pastera Adamaseva nanorina azy tsy manana inona intsony fa juste mipetraka fotsiny izy eny tompoko za sy anao zao malagasy mianatsiny ahako azo enjena am'izao teny zao tsy maninona mihitsy za koa vonona malagasy tsika asianao fa tsika asianao nge tsisy inona tsika asianao ntsony eto Madagasikara efa namidy daholo nge Madagasikara namidy ny orinasa namidy ny tany namidy daholo azo gadraina zay tsy problème amiko zany fa tsoko man namidy daholo zay nyfandrindrena varotra tsisy inona ntsony tsika asianao fa tsika asianao Malagasy fa ny vazaha tonga eto kosa anazy ny restaurant karana tonga eto kosa anazy n'izao sy ny tonga eto kosa anazy ny pétrole ny ana tonga eto anazy ny vato ny tsika asianao ravitoto sy mangazo nefa eto atsika asianao ty tany ty dia tsika asianao zao mangateo zay koa Adamaseva nameny olona le fahefana dia juste olombelona fotsiny sisa tao sahedena. Azonao tsara zay juste olombelona fotsiny sisa tao sahedena tahiny tompo manokana ianao. Alleluia. Ka zao tiako resahana atsika asianao hoe Andriamanitra nefa merina amin'ny laoniny ahoana moa le famerinana amin'ny laoniny le anjara tokony anao dia sotomin'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga sy takana isaina na fa namidy tamin'izy na fa nampiteniza na fa nangalarina izy dia ho averina aminao indray. Mino an'izany ve ianao fa raha tsy manana le fananganana maty ianao tsy possible satria ahoana raha ny fanahy zay nanangana Kristy tamin'ny maty ozy izy no mitoetra ao anatinareo dia iny kosa izy no mamerina zay rehetra mety maty eo amin'ny fiainanareo. Azonao tsara ve izy zay rehefa tsara zao ozy izy Satana atao Matthieu 4 miamikofa eto anatraka fa nomena azy zao tontolo zao ary Jesosy tsy miteny mihitsy hoe nomenanao ahoana raha ngatia ianao hoe adaladala izany eny nanamboatrany hoe tsy niteny izay mihitsy Jesosy fa Jesosy nanaiky tsara mihitsy Jesosy satria ahoana no nahatonga izy Jesosy no nanamboatrany io Andriamanitra no nanamboatrany io fa nakiny tamin'ny Adamaseva ary nameny Adamaseva ny Satana
jesy tamizay satana to Matthieu 4 hoe miankovy atao anatrao efa anazy zao tontolo zao teo izy ny tompo zaho izy izy ny tompo mbola azo an'ity zao tontolo zao zay lazainao fanao ty satria Jehovah nitany zay rehetra eo amiko zany izy nangalarinao izy zao manaiky aho zaho izy tsy mandahana zany mihitsy azonao satria nangalarinao izy ary manaiky aho izy izy ary tsy mandahana zany aho izy izy fa manana ny fomba fako makan'io a dia ny fananganana maty rehefa io ny fo amizay azony Jesosy le fananganana maty hoe raha ny fanazy nanangana Kristy maty izy no mitoetra anatinareo dia manangana zay rehetra mety maty anatin'ny fiainanareo iny fo azony Jesosy le fananganana maty tonga aloha dia natsangana le fanatao pasana izy aloha voalohany ary nakarany le fanahy tany an-dandra tany am'izay miverenany tany am'le créateur azonao naveriny le faraha tany am'le famorona izy zany hoe Andriamanitra mpamorona tena mifehany zao tontolo zao dia ozy am'izay ny baiboly hoe fa Andriamanitra izy efa nanandratra azy ho ambony ny anarana rehetra ho ambony ny fahefana rehetra ho ambony ny fanapahana rehetra ary efa napetraka Andriamanitra ao ampena tany ozy izy zao rehetra zao na iverina tamin'nday ny zavatra nangalarany Satana alleluia noho izany zany na Andriamanitra zany zao na Satana samy laza ho tompony zao tontolo zao fa ity moa tompony fantatrao fa tompony mpangalatra fa ity le tena tompony ka zay ankofanao zany dia samy azahoanao azy daholy azonao tsara ve zay ankofanao a dia samy azahoanao azy daholy raha Satana ny ankofanao sanatriany zany dia azahoanao zavatra izy fa misy tambiny a tena misy tambiny ary tambiny le tsy takatry ny sainao mihitsy le mandeha mivavaka ho an'ny olona avy tany an-tanahy rehefa mivavaka ho an'ny olona avy tany an-tanahy zay dia ozy izy hoe za pasteur aussi izy tena fona aminao aho izy fona amin'ny olona rehetra fa ahoana ny fanena tamina fanahy ozy izy tao talàna napahitany olona hoe aty fanamampanankarena ohatr'zao dia mividy ny fanahy io ao izy izy dina zany le fanahy misy olona tena mividy tromba hoe vidiko tromba aminao mba hipetraka aminahy fa mba mampanankarena dia nividiko izy izy le fanahy 800 millions teo izy izy mividianako an'le fanahy vo vita ny fomba tafapetraka tamiko le izy 800 millions FMG izy manjasy enjana indray zany tsara be fa zaho izy izy manenina fa tao anatin'ny 5 taona izy izy raha mbola reny vohiparta eto Madagasikara zany reny vohiparta zany Tamatave zao reny vohitry Betsimisaraka Tananarivo reny vohitry ny Merina Fianarantsoa reny vohitry ny Betsy raha mbola reny vohiparta eto Madagasikara izy tsy misy toerana tsy misy tranoko tao anatin'ny 5 taona misy tranoko daholo izy farafakely ny telo amin'ny faritany rehetrarehetra tena vetivety kely izy dia nanankarena business ny camion rehetrarehetra ozy izy fa tena misy zavatra mamaofady pasteur izy nitakiny le fanahy inona le mamaofady nitakaro an'izay ozy izy dia mily ianao miaraka amin'ny zanakao vavy nateraka tamin'ny vady nateraka ao tamin'ny vadinao ary tsy ilaina atao ny vadinao fantatra ny fiarahanareo sy le zanakao tsy ho teneniko anao le olona kory tsy avany an-tanahy fa mipetraka ny an-tanahy azonao tsara izay zavatra zay rehefa zavatra avy amin'ny Satana dia misy tambony ary tsy vitan'izay zao tsika miteny zao fa manomboka miarava daholo le fananana rehetrarehetra ary ny tena kombola tratra ny vadiny teo ampandiny izy miaraka le vehivavy koa fa le zanavavy koa fa tena complice tanteraka efa misy fanamanarana dia laza ohatrany hoe sipareny misy daty nytrano fantakaranao ny Andriamanitra fa tsy hotonoko anao nytoiny fa isorako Andriamanitra fa tena nataony délivrance nataony fanafahana navotana ihany zay fanana anazo navotana fa tena tsy nanaiky Satana fa zay azo nareo tamiko izy dia tsy maintsy araiky daholy azonao tsara zay fa zao vo manomboka miarina tao anatina 7 taona sita foana vo manomboka miarina izy zao ary miarina tena miarina mbe tena tsy kelikely miantony dia satria manino nitsangana tamin'ny matiko ny fiainany nandrainy le fanahy Kristy izy le fanahy ny fananganana maty zao no tiako resahananao am'izao fotoana zao hirinao ve mba hitsangana maty ny fiainanao ozy hoe fa tena voafaritra pasteur tsy afaka manao mahasalena intsony za milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy noho tsara za milaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy nisy olona nanao fanekena
tamina sekta anankiray, sekta satanika anankiray zay malaza maneran-tany io sekta io. Azonao tsara zay, malaza maneran-tany io sekta io, ary ny grand de ce monde rehetra miankohaka amin'izany sekta zany. Ohatr'izao le Chine pyramide dia misy maso kely franc-maçon zany. Azonao misy maso kely ao anatin'le izy. Dia zao zavatra teneniko anao, mety hitenaka aminao pasteur za mikitikitika amin'ny franc-maçon fa enjana ngery hoe tena marina zany ary za mo inona zay zandry kely ty nge azo samborona reo nge za azonao tsy olana akory zany. Fa zao tiako tenenanao amin'ny anaran'i Jesosy, beba ianao fa Andriamanitra tianao amin'ny fomba rehetra mihitsy nitenenako anao zany. Fa nisy olona efa tena fireny degré misy an'izay manko amin'dareo reo, dia io olona io zany ary efa tena fanakapony koa io amin'ny resaka toerana. Fa tsy teneniko anao ny anaran'i Jesosy. Fananantona aloha dia niteny hoe azo atao ve tompoko ny manapaka fanekena amin'dareo reo fa za efa tena lasa lavitra. Dia ozy izy zay hoe azo atao ka. Ka raha zao zao tsy eto izy izy, dia ozy izy zay hoe azo atao ka. Dia ahoana fanaovana azy tsy eto zao dia matapahana le izy nohatr'izay. Azo tsy mihina miantso anareo amintsika fa ianao tonga dia tapahana eto izy tonga dia manao contrat miaraka amin'ny Jesosy. Eny ozy izy zany fa tena vonona ozy izy. Tena atao izy mbola olombelona izy zany, mbola tahiny izy zany ekena fa tena nandalo déstabilisation grave be mihitsy izy. Fa tena mbola olombelona izy zany, mbola tena mijoro izy zany ary mbola tena mandresy izy zany. Ka zao tiako resana anao amin'ny anaran'i Jesosy, raha nefa nananangana an'i Kristy tamin'ny maty any no mitoetra ao anatinao, dia ozy aho hoe iny fanahiny koa manangana zay rehetra mety maty ao anatinao. Mety ozy anao pasteur za aloha tsy dia vakivoloha fa raha vao iny foa manan-karena fotsiny dia zay ny zava-dehibe. Satana nge manan-karena, satana nge tsy mahantra zany. Ao izy zao toy zao fa napetraka tamiko zany dia hantra, tsy haiko mahantra amin'izany tsy fantako. Fa nanananao zany arenao faratapony amin'izao toa ary ny soratra masina mihitsy no niteny fa na dia hanananao raha ozy izy zao rehetra zao kanefa very ny fanahinao hitondra inonao anao moa zany. Ka ny fanahinao zany no s'adresse avako eto aloany fa tsy le nofinao manan-karena zatsy atao zay tianao atao amin'ny arenao fa le fanahinao very ny s'adresse avako. Ny fanahinao no anontaniako, ny sainao mety mamaly fa ny fanahinao no anontaniako. Fanahinao mika ao anaty ao anao mba hiaino zany zany fa ny sofinao zao miteny any na rehefa zao fa ny fanahinao no anontaniako jereo amin'ny anaran'i Jesosy. Teo voavonjy ve ma tsy manontaniao fa ny fanahinao no anontaniako satria misy fiafarany io zavatra atao io. Ary misy fiafarany ty fiainana raha vao maty io nofo miainao anahy io. Dia ny fanahy miara atao mitovy aminao zao tsisy faraka fa fanahy izy andeha ampiadanina na hodorana mandrakizay. Raha magnety tara ny fanahinao ka tianao ny andray an'ilay fanahin'i Kristy dia tsy maintsy ateraka indray ianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tena tianao marina ny ateraka indray dia hoy izy amin'azy ianao hoe avereny zao afaka ataoko aminao zao, avereny zao afaka ataoko zao, tsy maintsy ateraka indray ianao. Mety be amintsika tsy mafantatra hoe ateraka, tsy ateraky ny nofo sy raha. Zay nateraky ny nofo aman-draha ozy izy dia nofo aman-draha, fa zay nateraky ny tenin'Andriamanitra ozy izy dia zanak'Andriamanitra. Hitanao, zay nateraky ny tenin'Andriamanitra ozy izy dia zanak'Andriamanitra. Fa raha tsy nateraky ny raha sy ny fanahy anareo izy dia tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha nateraky ny nofo sy raha zany nateraky ny dada sy nenao le teraka atao amin'ny hôpitaly be dia iny eto amin'ny fanjakany tany iny le fezin'ny mpitondra antsika amin'izao le zay mbola hitondra ho avy eo, zay mbola ifandimby hitonga eo dia zay le fipetrany. Azonao tsara hoe zavatra resaka iny olevona ihany zay. Fa raha tsy ateraky ny nofo sy raha ianao izy izy dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Halleloia. Ka tsotra ny teny zay lazaiko anao amin'ny anara sarobidin'i Jesosy. Avereny fotsiny zao avako zao fa ho ateraky ny tenin'Andriamanitra ianao androany. Romana 10:10 anao miteraka anao. Romana 3:10 milaza manao hoe fa ny folo inona azahoana famarinana ary amin'ny vava anao anekena azahoanao famonjena. Raha ninonao raha le teny rehetra nilesako teo dia fa namarinina Andriamanitra sady ianao. Ary raha ohatra ka hiteny amin'ny vavanao satria amin'ny vava anao anekena azahoana famonjena dia ho vonjen'Andriamanitra ianao zao tsy rapitso fa zao amin'ny anaran'i Jesosy. Avereny fotsiny zao avako zao saky mijana dia mamerina ianao dia voavonjy ianao miditra aminao le fanahy. Avereny zao avako zao ray masino mamerina ianao misaotra anao raha nampahitanao an'ity fandarana ity fa mikasika ny teninao mpanota ary tsy mendrika ny anonona ny anaranao akory
fa mamindra foampio ary diovy amin'ny rahanao a atao visan'ny zanakao a sasao ao afakely amin'ny anarany Jesosy. Amen. Zay zany fa dia faly miarabanao fa tena zanak'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana zao, ary mety tsy faly leo akaikinao fa tsy miankina amin'leo akaikinao koa le problème. Azonao tsara fa ny Baiboly milaza fa raha misy olona iray izy mpanota mibebaka dia misy fifaliana oraporaka be ny an-danitra any, ka zao tsika amin'izao zao ohatra hoe misy olona mafaty baolina misy hitanao mijery mondial zany tsika zao rugby na baolina, rehefa misy mafaty baolina dia ny stade zay anao tanao ary misy tonga dia party tonga dia kioka tanteraka tonga dia tena ohatrany tsy hitany ambany tany ivoana tsy tadidiny ambany anarany. Nefa baolina no maty any anarany tsy tadidiny misy manontany akaiky hoe ahoana fa ahoana ny tezy izy amin'ny anaranao Jérôme izy tia Willy ny anarany ade azafady rangahy tena azafady tena maty moa baolina faharoa adiny ambany nationalité iny izy. Azonao tsara mety resany ta iny tompo manokana ianao ohatr'izay koa ianao zao raha vantany voanan'olo tena ho an'i Jesosy ianao tonga dia ohatrany misy nafaty baolina tao an-danitra orakoraka be mihitsy fifaliana tsisy ohatrany iny an-danitra izy izy ary misy faharomotana be ny amin'io satria zanaka anankiray nateraka tany amin'io zao lasa ny an-danitra tena misaona zao ny elo. Azonao manao lamba mainty azonao tsara fa zampiasana zany misaona mandrakizay ny elo amin'izao fotoana antsika amin'izao am'teny zao ka hisaorako anao ny fidy ho any an-danitra. Rehefa avy eo za dia te hiaona aminao manokana any a-Karmela ary a-Morarano. Raha hitanao katso makany Morarano dia ino no raisinao dia mandeha anao dia rehefa hitanao fotsiny fanombohany tambohany sy tela marisy fanombohany dia angle io dia mipitely amin'ny ilany akavanandalana ianao misy hoe Jesosy mamonjy dia eo akaikiny Jesosy mamonjy eo tsika eo akaikiny hoe gonina divaiso zany any ho any zany ianao mitany an-Karmela. Mety tsy ho fantatro le anarana Karmela fa le Jesosy mamonjy hoe rain'olona rehetra dia 20 metra sa 25 metra tsy ampy zany aby mialan'ny Jesosy mamonjy no misy an'le Karmela école biblique moa izy io fa tsy fiangonana tanao Andriamanitra. Dia hianatra soratra masina tsika isanao manomboka amin'ny valo sasany ka hatramin'ny raika amin'ny folo eo androany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tena tongava miomana fa tena fotoana lehibe sady tena entin'Andriamanitra hitahinantsika isanao ka dia tena soava tsara ao Kristy Jesosy misy adresy nahatra fa tena hoe ianao zao le navahany ianao zao le hotahina ka azakivy mijoroa miorena fa efa vita zay anomboka dia andro antsika ahoana ny ananganana n'ilay fanary satria efa tafiditra izy dia mila atsangana amin'izay izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ohatra ny efa tonga an-trano efa tonga tokotany daholo le mately anaovana trano fa ahoana amin'izay ny ananganana an'ilay trano dia androany satria raha vao ao fotsiny le fanahy fa tsy mitsangana tena sarotra be tahin'Andriamanitra manokana ianao. Zay ka dia soava tsara soava mandry mitompo any ita mitompo any anambana mitompo any dizanao le fanazany ka pastera satria mbola misy olomotra kely tsika le fanazany ka pastera mila tsangana iny koa tsy tonga dia mafana mitsangana be hitanao hoaniko amin'ny nahazo ataoko ohatra ty mba azahoanao azy io fanahy io rehefa ao anatinao dia mbola kely ny valeran'izy io azonao dia mila pitombona le fanahy zany efa ingeza be fa le izy vonina atao anatinao mahakely azy fa le fanahy efa ingeza be fanaran'izao tontolo zao dia raha omenao ny zavatra ilainao izy dia mitombo. Zay zao nisy alika zay nitsoponay tamin'ny lalana alika kely dia nalainay tamin'ny voalohany ny arainy vao tonga le saka tonga dia mamitsaka kapohany ameny sakany tamaina ny ety amin'ny tareny aty dia kikiky izy dia any ambany latabarana izy dia mamonjy olo izy dia any izy raha vao misy olona ny mbavady dia tonga dia mivovozy sady mandositra izy mbola kely fa zao mahamay le saka ary zao raha misy olona miditra ao dia mivovotsy izy farany izy nay mbola tsy samanaikitra fa mbola oloatra zany lehibe fa mivovotsy izy farany dia ho zany raha ty zany lehibe tena mandresy tsara mihitsy azonao fa ino atonga n'le alika afaka hiaro anao dia menao sakafo izy mba lehibe tsy akory manohatra ny fanamasina Amerika sahanatry fa ino ny ohatra takatrao dia zay natonga nanitodika tamin'iny dia ohatran'izay ny koa ny atao fanamasina mbola kely izy dia alehibe azo izy fa rehefa lehibe izy miaro anao tsy mila alehibe azo anao tsy fenao leny alehibe azony sady miaro anao izy ohatrany zanaka nateraka ihany heritona izy tsy afaka manampy anao ianao mbola lolo ny kosiny inona ny lelo ny letrarehetra ny tsikoko ny letrarehetra sy ny sisy volony mbola anao manapaka azy fa atao 20 ans iny dia atao manana bac plus 1 plus 2 bac plus 10 ohatra zany lasa ingénieur lasa filoto amin'ity firenena ity tsy manao ninina ntsony ianao fa izy reny manampy anao ka mandra-patonga le fanahy lehibe afaka anampy anao dia ianao no mila manalehibe azy hitany fatakarinao ny Andriamanitra zay fa io numéro téléphone antsika 34 10 777 08 ny Karmela moa fa natokandao fa nalamakany Morarano dia rehefa hitanao fiangonana Jesosy monjy dia 20 metra miala fiangonana Jesosy monjy misy trano be avo be io
mbola tsy vidy izy io fa mbola manamboatra foa tsika hatramin'izao isaorana ny tompo ao tsika no mivavaka maraina izao zany amin'ny anaran'i Jesosy mandeha sy tsara tsika.